Ampara Pofon'Aina nosoratany rsita ary liva azaely randrianary velo rojo ranay voarisoa olo ravaka no any mehaina ny tantara fa mifiry zao ay mbola adiny ray be zao vo tonga ny ora firavana tena reraka zany efa tsy afaka bakaina mihitsy fa tsy maintsy mamita ny reto azy reto anatin'izay adiny ray zay zany arinity tofonina kato izany nametraka nyity tato so dia zavatra tsy ary nefa manao inona atao ny birao ako sahy mahandro no nanao an'ity tato andraso hoe ary to taratasy fotsiny no atao anatiny misy sariko eny eto andriamanitro to manahoana ny vady malalako efa tonga kizahay manina be Andry sady te ahita Andryko tsy naiko ianao rehefa mirava avy fa efa hitako ny toeram-piasana trapiona ainy mbola ato enika fa manino re fa misy inona tsy manina ka eno koa miditra tamboka ka efa nandona ihany ange teo e afenoneniko ingana zavatra tena tanany vao nahita izy fa zavatra tsy tiano hitako ve misy olana angaky tsy misy inona rehefa nisy zavatra avarina fotsiny anga efa ody ianao mbola tsy ora firavany zao ka mety nanjery marary tatsy ambany tatsy fotsiny dia mba nandalo nyjery indray ay ve miveriko fa misy ilanao tokony tsy miditra tao mibiraoko amin'ny tsy antony toy izao kosa ianao ka tsy azonao angany teny dokter arendrina omaly reny ka efatra amin'ny maraina kosa ange akiny tsy nahita Andry aleo ajaina ihany ny teny lehibe mahandry tsy tiako afangaro ny momba antsika sy ny asantsika mbola azo lazaina ho mpiasa vaovao koa mantsy ka tokony akato tsara aloha rehefa ivelan'ny azy-tsika afaka manao izay mahafinaritra antsika foana endray ary mahandry aza ny lafy ratsy ny tenika any reny jerena fa mba jereo ihany koa ny lafy tsarany manaiky ny teny re foana ange ay engany mba ho azonao atsainy izay atao tsaiko fa avy dia ody nga ianao avy eo anatotra anao ako ka so dia ho reraka amin'izany ianao tsy avelanao anaty trano indray azany tsy niteny an'izany kosa ange ho aho manaiky ny teninao foana maninona nefa raha tsy manao famaly ohatran'izany ka izay ny zavatra tiako lazaino ihany ianao miasa amin'izay so dia asaro-pisaina ny avy eo ny fijanonanao maharitra atao anatin'ny biraoko ato andefa sy misy azy ary rehefa miravaka mila teriny re izay mahazo toy enika aza miandry efa avy dia mandehana moa dia andriamanitro fa inona daholo ary zao hoe fa aiza mola sary teo Dokter Mandry to maika be saika hijery andrasazy enika fa anatitra ny ty azan-dany ediny ity enika azy efa lasako efa lasa fa nga tsy mampino anao sy nambarako mba ataovy matotra kosa aloha dokotera sarindra everiko fa mivazivazy ianao ndanary miakatra raha teo vizana ny fotsiny ary fa naninona tany aminao zany ny azon-dany enika sa tena marina le sisy ndresaka mipasipasy eto ampiasany reny fa resaka mipasipasy ahoana dokotera andao aloha sady hidina ihany fa raha sazy zany efa tsy eo aza manodin-dresaka ry dokotera Mandry lalana mody ve mody sy ho hita
Inona nefa ny tiany dokotera Sarindra ho fantariny? Izay dia mody fanina io. Fa ahoana ho amin'ny famarinan'ilay sisondresaka teo e? Eny e, zany hoe... Miaraka nareo? Voaingana kosa angamba? Sa efa talohan'ny idirany enika ny asa tato? 2 volana teo. Izany hoe ray volana tao aorian'ny idirany enika ny asa tato? Izay indrindra. Enika. Taizika ny andro anao taty ambaniko. Ka izay ilay tsy mampianao tamin'ilay teninao teo ange. Enika, ary averiko fa dia efa lasa ny Andry. Tsy maintsy ny andranao ihany afa adiniko ny zavatra ny tananao iny ka. Ka naritra ny tia mihitsy koa aloha ny saika nitadiavako Andry kanjo. Ny fanena tamin'ny dokotera Sarindra teo amin'ny tohatra. Izy ny nahinoko hoe fanitiny Andry. Leo aloha andery dokotera Mahandry. Efa hitanao ty ilay olona nitadiavinaoko. Velomnareo? Veloma dokotera Sarindra. Veloma dokotera Sarindra. Enika. Nisy rendez-vous amin'izay marary izay arapitsy fa tsy tadidiko ilay ora dia izay ny antony ilako an'ilay agenda zao. Ka za saika... Efa niteniny mba tsy andrasanao anky za teo e. Fa misaotra na dia izany ihany aza fa nisahirana nitady ahenao. Tezitra angandry? Fa nahoana moa any tokony ho tezitra? Enika, avelao aloha mba hanatitra anao na dia hoe ao mivavahady ihany azy. Tsapako hoe tsy ao mihitsy ny ianao izany. Aleo andeha amin'izay ry Mahandry ka. Veloma. Eny ary, elo mienika. Fa iza ihany ary ty laharana miafina miantso afony ty. Aleo ry tsy raisina ka. Tena efa saika ho alina noho ny fiandrasana busy amarina. Reraka izany. Ary tonany io laharana amin'izay. Saolo-kafa. Allo? Enika. Fa izaka io azafady? Mahandry ihany ikia. Lovaty ilay telefona anankiray dia tsy maintsy tamin'ny tiany ny antso. Tsy manino Ndry? Ay ve Mahandry. Tsy maninona fa sady efa tonga ato an-tranoko. Misy namana sa Andry rery? Sarery fiza moa mba ho namako eo e. Na koa ty ohatrany tsy matoky an'izay zavatra lasaiko mihitsy. Afaka miditra ve ahy? Fa aiza ianao? Fiaranao angaha io mijanona eo amin'ny sisin-dalana io? Misy zavatra tsy nampandrisaina dia nanaraka Andry aty aho. Avela Andry hiditra aho. Tonga dia ao miresaka raha manaiky Ndry. Tsy hijanony ela fa za matahotra. Ianao ty raha isisika. Tsy maninona raha tsy avela Andry hiditra aho. Rehefa milamina ny saiko dia mody ihany avy eo. Midira ry. Aiza koa moa dia hijanona fotsiny ianao. Tsy manery Andry ahy. Misy zavatra tsy mampandra ny saiko fotsiny. Midira ho afa tsy tiako izany ianao hiandro eo amoron-dalana eo fotsiny izany. Indrindra amin'izao andro efa alina be izao. Tapahako amin'izay ary ty. Ohatra. Mbola niantso indray ilay laharana niafina teo fa fanindry tamin'ilay antso ny Mahandry teo dia tsy tafiditra. Mazava izany fa tsy Mahandry io. Laharana fandray ty. Sa mbola i Mahandry. Andraso hoe. Allo? Andriamanitra. Allo? Allo? Enika. Enika. Fa maninona Ndry? Fa maninona? Tsy misy inona ka. Tsy misy inona koa ve dia ampitomany Andry e? Tsy maninona Mahandry. Alahelo fotsiny. Ary ino zavatra latsaka io? Andraso valaiko. To. Sary. Omeo aty ka. Oay. Avy dia nysoton'ny Enika aingana ilay sary dia tia tanako. Tsy hitako tsara kory nefa hoe sary n'iza ilay teo. Enika. Fantatra fa tezitra amiko ianao. Satria tsy nanaraka ny tenina ke. No zany aga. Eny. Fa mety tsy nahafaly anao fotsiny nataoko. Hitandry. Efa somary taratasy vao tafala tao am-piasana ankeo dia natahotra fa sao tsy ahazo bus indray Ndry. Dia ny andro tsy lavitra ny arehan'ny bus nitsangana Ndry namarina hoe nahazo bus ihany Ndry vao saika andeha oty. Kinanjo rehefa niainga ny bus nidira Ndry dia nahatsikaritra fihetsika mampiahy nataon'olona anankiray aho.
fa iza dia inona nataony? Ilay olona aloha tsy fantatro hoe tsy karitro fotsiny hoe anaranara maso andriko izy fa ny fihetsy ny tena tsy naposiko. Fa inona nataony? Nanaraka n'ilay bus mitondra ndray izy, mitondra fiara izy ary kodikody izany ny fihetsiny. Izay ny antony nandehanako aty izao, nanara-maso azy. Dia aiza izao? Efa lasa fa azoko antoka fa tena indry mihitsy ny narahany. Rehefa tonga teo amin'ny arian'ny bus felaniary ambony ary mantsy izy dia nijanona. Mety ny andry ny voahangy angambe dia vao izy lasa rehefa nahatsikaritra hoe arako ny zavatra ataony. Dia ho sanatry ve? Hitanao ve ilay olona? Hitako fa lehilahy sa vehivavy? Lehilahy. Somary lava fa tsy dia hitako tsara ny endriny. Manao akanjo mafana matevina be izy dia manao solomaso mainty sy satroka ba. Andry, matahotra. Tsy avelako anao ninina andrizany izy raha mbola eto ary. Fa ianao koa tsy tokony manarakaraka olona ohatran'izany fa sao dia ianao indray no ahita loza amin'izany eo. Ka tsy izy anie narahako fa indray narovako hoe mety olona manana fikasana ratsy amindry io. Maninona raha manantona polisy nefa mba hitandremana amin'sisy? Tsy mila manantona polisy izany ka. Hono a? Misy olona ihina angandry? Efa niteneniko taminao fa tsy misy fianakaviana koa aty. Ka mety tsy ho fianakaviana mihitsy angeny ianao ohatran'izany. Izany no tokony hitandremana fa sao dia olon-dratsy manana ny fikasany ka aloha misoroka. Sa ho any amiko indray aloha mandra-pilamindamina sao dia tokony tsy hijanona rery ato. Izany koa ve dia eto fa ianao koa izany ka. Tsy azoko ny tsy mampety an'izany. Fiarovan-tena no atao fa tsy midika hoe inona akory. Tsy mety izany ho ahoana no hitsaran'ny olona antsika iray trano sahady amin'ny fifandraisana ohatran'izao? Ka ny olona ve moa tsy teny foana ninona atao hoe izaho injehana faran'izay aingana ny mary azontsika dia amin'izay mangina ny fiarahamonina. Aza miteniteny foana Mahandry. Sao dia mihevitra ho adalana kely saina ary ianao? Ienika. Hay mody namorona an'izany sinema rehetra izany ianao mba hanisiana amiko an'izany resaka mariazy izany? Ienika ho azy. Tsy vahiny ny toetranareo lehilahy ary Mahandry. Ataonareo fotsiny izay amatorana ny vehivavy amin'ny mariazy nefa ataonareo lalana hidirana ihany amin'ny afo be mifahoriana fotsiny ilay izy. Mba misangy angeky iahy. Ay sangy mahatongavanao aty amiko fotsiny ireny tantarainao teo ireny. Petra aloha indray dia mitony tsara. Mahandry. Aza isangena amin'ny zavatra ohatran'izany re ahy. Maninona raha mitsotra marina amiko fotsiny ianao fa tsy mamorona be ohatran'izany? Ka tsy ilay zavatra notantaraiko teo angeny sango fa ilay resaka mariazy. Marina ry zava-nisy ilay olona nanaraka andriny lazaiko teo ireny. Atory kely aloha fa tena maharary amafisany an-doko saka. Dokotera Mahandry. Oe, manao ny dokotera Sarindra. Efa nanaona ilay marary teo? Efa mba tony. Ay kosa. Andeha hivoaka nga ianao izany? Mba misy fotoana kely aho dia andeha hijery zavatra any ambany any. Misy olona miandry akoho mantsy any. Ny everiko fahitady sakafoko. Efa fotoana mantsy izao. Eny, mety avy dia manararoatra ihany koa. Ka raha lalana raisana ihany, maninona raha miaraka na dia samy manana ny toerana lehany azy. Sitrana mba tsy mandeha rerina dia mandrapatonga any amin'ny vavahady fotsiny ihany azako. Fa nga izao ny paozinao andeha ho any? Efa izao ka. Sady tsy hanao elany ahy mbola hanendrona marary afaka 30 minitra. Fa ny olona miandry anao any izao no mety home Mety home? Fa hono? Ka ohatran'ny olona mbola hijery marary ny paozinaoko. Ny fitaovana ny aron'akanjo mbola io ny daholo. Hoay marina. Tena tsy ao mihitsy koa izany saiko izany. Tratra ny lainga be ako tamin'iny. Tsy andeha hivoaka akory aza fa saika hoe ho atsy amin'ny birao ny endrika fotsiny. Ka na ny zazakely aza ve tsy tomandra vao mahita anao amin'izao? Tena leo angamba aloha nalany rehetra vetivety. Ndanazy fandrasako e. Ka rasazy emika? Manahoana rasazy a? Manahoana dokotera Sarindra? Mazotoa dokotera. Sao dia ho tara be ianao raha mbola hiandry aho. Eny ary mazotoanareo. Avy inga indray vetivety? Fa misy inona? Ao, midera aloha.
Reraka be any endry izany fa nga misy marary manahirana indray eo. Tsy dia hoe izany fa mety rera-tsaina no ireny savorivory reny fotsiny aka. Mila ampitoromaso tsara androany izany. Garidara rehefa. Fa nanahoana aloha ny toyan'ilay zavatra iny aleoka tsy mandrimandry amin'izao ho finiriny malalaka dia miaraka makany amin'ny polisika. Aleo zarery no any. Sady tsy nisy ninona tsonoko mangefaka ny saiko fotsiny tsy milamina. Ka izay mihitsy eny no mahatsara an'ilay mitandriny. Aleo andy amin'izay mahandry sao efa tonga koa ilay olona ny vidy mifanafodin'ilay marary nijereko teo. Tsy mahita zavatra atao foana rehefa mba eo akaiko. Fa tokony hanao inona indray moa? Apresaka sy kakakaka eny andala tsara. Tsy azoko. Aleo andy amin'izay ka. Mampiasa saina loatra indray. Jereo fa mitady hivoaka indray ilay ozatra kely mamaritra eo amin'ny firifandry. Tsy mampiasa saina koatra ny olona koa ka. Ilay izy nefa kopony samirery dia tsy hitako izay anampianandry. Ny anampitrotra kaza mety ataonao. Avy aloha asa andy amin'izay sao dia ho betin'ny dokter David eto ndraika. Izy nao mantsy. Tsy hoe raha mibedy andry izy. Asa mety daladala ary mahandry Enika. Tiako izao raha mba mitsika kely indray na dia iray sekondra ihany izy. Elany tsy nahitako an'izany intsony teny amin'ny endriky ny ry mahafatifaty io. Reraka dokotera. Aza any inao tsony Tsy manany ihany fa mba te hanala Andry ao anatin'ny faharerahana fotsiny ange. Nitsika ange fa nafotsotrotra kely manampy amin'ny zavatra be dehibe eny amin'ny vatantsika. Etso finiko ary rehefa resy loatra. Mahandry reraka. Efa eto akia. Zao akipio ny maso dia hiaino lavitra ny olana aloha izao sekondra nanatsika izao dia mezaho ho tony tsara dia ianao ange ny fitoboko izany fotsika sambatra miara-mitepo izany. Tovariana be indray. Tsy mety kosa ireny nataonao teo ireny. Fa inona ilay tsy mety? Tsy tokony soloana izany rehefa garda ninona zava-misy. Tsy tiako ilay hitenanao teo mason'ireny ankizy ireny dia izay no nahatonga tsy nanohatra anao teo. Ka raha izao etahandry izao anie tsy tokony hanampitrotraka iandry marary amin'ny alina intsony indry. Ka izaho tsy maninona ho amantsy ianao. Reraka kely fotsiny Ka rehefa reraka ny olona anankiray dia makaina tsara aloha ianao mihitsy ny mpitena an'izany matetika amin'ireny marary ireny ange. Ka ezany izy hoe marary. Manaraka azy angarana ohatran'ireny tsony aka. Haiko foana ny miteny rehefa marary Eny ary. Fa misy inona? Eny ka. Toa mivalo arika tampoka ny Andry. Tsy misy inona ka. Tsy misy inona. Hoy, efa tonga. Nisaotra mahandry Zange ho foana. Veloma. Eny ka. Zao tsaro fa tianao foana. Ny ampifaly anao foana ny tanjoko. Za koa tianao. Tsy malahelo moa fa hiazaka hitsiko foana mba ho anao Tafandrimandry malalako. Tafandrimandry koa ndry. So ihany efa natera mahandry raha tsy izany efa saika hotratra maizina indray. Sao mihitsy tsy voako amin'ilay ririny. Mbola ilay laharana tsy fantatra teo indray dia mandefa mesazy ity. Andrasonao sokafana ny trano ka. Hoay. Ary toa efa nisokatra izany ity teo sa izany diso. Ohatrany hoe tsy nihodina akory ilay lakile nefa tafasokatra sahady ny varavarana. Sanatry ve dia nisy namakina nisy niditra tao trano. Aleo mitandrina ihany sao marina izany zavatra atao an-tsaiko izany. Andriamanitro. Manahoana mivady malalako? Neverinao fa efa nariko ngala efa nalahita aty amiko. Mbola nitehiriziko tsara mihitsy. Fihinana ataonao aty an-tranoko aty. Lasainao mivoaka. Fa ngamo moa dia tsy mba nifakindry kosa ireo mesazy maromaro nalefako ireny.
efa naplaza melo kosa fa miandry Andry ato. Ianao daholo ny tao ambadika an'ireny dia miomana fanaovako plainte any amin'ny polisy ianao fa papioro sy pitsongo ty indrindra sao mbola miditra tsokosoko aty an-tranoko aty izao ary lasa amin'izay ianao mivoaka fa etsoko polisy eo ange ianao e. Ny polisy atao inona? Anatro maso fiaonana mpivady roa taona tsy nifakahita. Raha izay dia atsoa fa tsy maninona mihitsy. Afaka mitondra mpanao gazety koa no hoe. Tsy mivazivasy aminao fa mivoa fotsiny ianao ny tranoko a. Etsoko fokony olo eo ange ianao e. Eny rehefa andeha ahy fa mialohan'izay mba hiresaka kely Andry aho. Tsy mila miresaka aminao tsony aho. Tsy mahafaly Andry mihitsy nge zany fatongavako zany e. Fa nga dia tsy mba nalailo anahy mihitsy indrina nandritran'izay roa taona izay. Andositra tsy ahita ny tavanao tsony aza anao taoko. Patsiravina ianao noho izany aza mifanena amiko tsony. Ataovy toy ny efa maty anandritran'izay roa taona nanjavonanao izay. Ny any efa mifanohatra amin'izany. Vao maika mahafatifaty ahy hitendriky Ndry izay fanambaba hita. Vao maika ny atanora sy tsara tarehy kely Ndry. Ary aza mikasikasika ka. Enka, mifona kia. Sapako fa tsy nentina ataoko ary tiako ny laza Ndry fa efa elabe any nanenina tamin'izany. Tena mifona. Por mifona anao dia lasa amin'izay ianao mandeha. Tadio anefa fa na hifona na tsy hifona ianao dia mitovy ihany izany amiko. Efa nafoko tony tsy nisy ianao. Efa nidorako niaraka tamin'ny akanjo mariazy sy izay efa atsiarovana namatotra antsika ny momba anao rehetra. Ianao sy ny tantaranao rehetra. Ale teo aho tsy hainao tsara izany. Tsy fahadisoanao ny tezitra. Rariny loatra izany. Fa veriko foana nefa fa efa nanenina ary vonina ny hanombotra ny fahadisoako rehetra. Aza manantena tsony. Azonao ve nidika an'izany teny izany? Niangatry ny lasa nisy ianao aza raha mbola azoko n'ilay vonina ny totorako. Ny zavatra tsy tiany ny masoko hitany indrindra izao dia niendrika ao io. Marikoriko aho. Azonao izany? Marikoriko aho. Ary atsaharo miaraka amin'izany ihany koa ny fifandraisana tarby amiko. Tsy dia hita ny sentonga ianao? Everinao fa ataoko vita mora angany nakanao an'iny tamiko. Dia efa miomana ihany koa fa tsy maintsy hiverina amiko iny. Masika loatra kosa Ndry e. Tsy ohatr'izao mihitsy ny nahafantarako Andry. Ka tsy izay tianao foana no atao. Eny ary. Aleo aloha andeha fa hitako mbola feno ianao izany. Rehefa tontolo ianao miresaka amin'ny lama ihany tsika. Tsy mila miresaka aminao tsony aho. Ny lalàna izao no mpisolo vavy antsika ka miomana. Ary lasa amin'izay ianao mandeha fa maharikoriko aho ka. Tsy maninona fa afaka manao izay tianao atao rehetra ianao e. Faly tafaresaka taminao indray andro anina dia fatezerana aza ny setriny. Veloma raha sazenika. Docteur Mahandry. Manao iny eto ianao? Maka-rivotra. Ay, nanahoana ilay opération? Tsy tafavoaka maty izy. Zany. Mahiriza dokotera. Namon'olona nefa mba dokotera ihany. Tsy kosa Mahandry a. Fitaovana ihany tsika mpitsabo fa ny aina dia an'Andriamanitra. Tsy afaka anao ninnininy tsika rehefa tapitra ny fitrahianany mararitsika. Na zany aza mety ho avitra ihany izy raha nisy ezaka kely nataoko. Eo anatrehany marary a, tsy maintsy hananantsika rehetra foana no mentsika azy ireo. Misy ny mahasoa marary dia tsy maintsy misy koa ny tsy manambana. Zavatra tsy maintsy andalovantsika mpitsabo ny toy izany. Asa diso mametsiny ny tenanao amin'izany ianao. Hatramin'izay netrehako fandidina goavana ohatran'ireny. Mbola tsy namoy marary ohatran'izao aho. Tsy zaka ny saiko ny mieritreritra hoe olona nila fanampiana ara-pivelomana tamiko ny tsy avotro tsony. Mahandry tsy hainao rery ny sendran'izao akory. Raha mbola dokotera tsy maintsy mandalo an'izao avokoa. Eny fa na dia zaza. Ny tsy hoe no ny kitotoana tsy fitandremana sanatria ny antondreny fa efa izay ny lahatra ho azy, izay ny anjarany. Mahery loatra ny lahatra. Oka moa izay fa lasa te hitomany koa mahitanao mitomany ka. Tia misy rano sotroe aloha. Misaotra. Dia aza lefa lavitra tsony saina. Misaorana Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ataovy ohatran'ny zavatra tsy anjara rehetra iny dia izay. Misaotra dokotera Sarindra. Misaotra tamin'ny rehetra. Ndao mihitsy aloha ianao entiko haka rivotra kely e. Tao.
vehivavy marary teo angamba ty miantso ty. Allô? Manahoana mivady malalako? Ay, mbola ianao? Satroko foana andry ny feonao ravako. Jereo angeo ambadika le fitoera tsara eo anaty biraonao e. Fa misy inona ireny ato Andriamanitro. Toaperatra mariazy. Ary to hitandry veky? Nitehiriziko ary najaiko tsara le peratra nomeko Andry nefa naverindry tamiko rehefa teo ambaravarany fisarahana ny tokantranontsika. Nzaka. Tsy mbola niova le voadina nylorako anao ny peratra iny tamin'izany andro izany sy amin'izao amirenako azy aminao zao indray renika. Tsy mbola niova ny fitiavako anao na dia Aok'izay ry Nzaka. Miandry anao rehefa avy eo. Nzaka. Allô? Mandry. Efa ela be anga ianao teo. Nandondona ihany fa variana ny telefonina loatra ianao dia miandry ny antsonao ho tapitra vao saika ity. Miala tsiny fa tsy hainiko mihitsy ianao. Asa hitako hita mandry ny nanokafako an'ilay boaty kely misy peratra teo. Misy ilanao anga? Efa avy nanindrona an'ilay marary tatsy ambadika tatsy koa mantsy. Tsy izany ka. Efa ora firavana fotsiny izao. Hoay, tena marina. Tena variana teto koa zany. Manana fotoana vonjena nga ianao avy eo? Tsy azoko. Fa manana fotoana ho vonjena ahoana? Azoko. Tsy afaka natotranao indray mantsy raha izany. Fa nanomboka oviana indray moa zato ianao no nametraka fanontaniana ohatran'izay amiko. Averiko foana ary mandry Tsy manana ankoatranao Tsy manana olona ionana ankoatranao sy ny atao ampiasana. Mba fanontaniana fotsiny nenena iny. Mandry Andao fa so taraiky ny embouteillage ndraika. Fa aza terina fa leo andray busika. Manjara alina be ianao nefa ny andro izao efa malaky maizina. Raha izay no mety aminao tsy manino. Tsy hoe tsy mety amiko fa oviana moa tsy nanaiky ny zavatra nyteneninao e. Tsy hanatotra anao fa aza matahotra. Afaka manontany zavatra anao ve Zavatra ino? Nahitanao tomany ateo. Saika hiditra anatiny anao ihany asange. Efa teo dokotera Sarindra nanamby sy nampitony anao dia verin-dalana. Nefa satroko loatra raha ianao no nanao an'izay nataony. Fa manoloana azy dia mijanona ho izah ihany. Ienika. Dia anontany ny zavatra nampalahelo ka naporosaka ny ranomasonao asange. Sao resaka momba anareo roa ka tsy ho azo zaraina. Inona moa no tokony haporosaka ny ranomasoko amin'ny momba anay? Asa, tsy ho haiko vinavinainy izay teny ifankalozanareo isan'andro eto tsinonako. Mety ho diso ianao fa aza mandalina loatra e. Fa lany 15 minitra isika. Sao dia tokony handeha amin'izay. Ateriko hatreo amin'ny iraimbilanja fotsiny re. Afaka mandeha ka. Rehefa tsy tiana ho renesina ny ambiny dia afaka mandeha tsika. Mety mba hisy zavatra tiandry ho resahana amiko ve nefa? Tsy manana. Dokotera Sarindra? Aleo izy ho any andao andeha. Ienika. Andao rehefa ho tareto ihany tsika e. Dia avy-tsoro ny tananao fa enjera ilay poketra azoniko. Ao fa aterinao Afaka mamaly ny fanontaniako iray ve ianao? Hoe ahoana? Atraisa ny fitiavanao Ary azary ilay kasoniako teto. Arina raha tsy adino anaty fiara-mandry tamin'izy ilay nanaritra teo iny izay. Tena tsy atao anaty poketrako mantsy. Aleo miditra aingana fa tena mangatsiaka ny andro ka. Fa mitadinao madame Enika? Ary ninona tiandray? Ka zany mampilaza anao melo foana rehefa ho aty e? Zaza korontanina tsony rinjaka Ary iza no mierikery-anao any? I dokotera Mandry? Aza matahotra fa efa lasa somatsara izy. Nzaka, finona marina ny tanjonao e. Inona ny tianao atao? Toy jabajabahanao avokoa izay misy arehetra. Tamin'ny fomba ahoana moa izao no nahafahanao niditra ny brok sy nanatitra zavatra tao? Rehefa tia renika dia mahita vahaolana foana ny onany fitiavana sy ionana amin'ny olona tiana. Fa izaho tsy tia anao.
iny ny fatoperatra dia manalaviry ianao ny fiainako toy ny efa nataonao tanatin'izay roa taona izay. Ny ainako izany fa tsy vitako renika. Fa izasa ianao no natonga an'izany ha? Zasa ianao no nilingilingina nangataka divorce sy nakapisolo vavandeha teana. Valio Enika. Noho ny valin'izany fanontaniako izany ry nizaka dia nanadino anao amiko ianao dia efa maty. Batadidinao daholo ve ireny vavanao teny amin'ny fitsarany ireny ampiareny ampy namoizako anao na dia mafy tamiko aza. Fa zao efa nanenina matoa ny verina dia nanenina. Fa izaho tsy mila ny fiverenanao tsony ary lasa mandeha any amin'izay sao dia atsotsoko hoe mpanendaka io. Inona ary ny tindry ataoko mba hanonerako ny fadisoko? Lazao fa ataoko izany vonina amerina an'izay rehetra andria, vonina amerina an'ilay fahasambarana ny ainantsika fahiny. Mangina ianao adinoy izay ny zavatra tiako ataonao izao. Ary efa aloha ianam-pilaminana anaraha farany eo angera te hiantsoko vonjeo hoe lasa ianao ry nizaka fa tsy mamerina an'izany farany tsony lasa ianao. Andry Enika, Mandry. Andry? Misy olona iresana angandry? Fa isan'ny jerijerendry ihany? Tsy misy. Fa naninona indray aloha ianao no veriny. Anatin'ity kasinianao adiny tao anaty fiara ity fotsiny mbola tsy lasa lavitra loatra ka izay no natonga hiverina. Ve misaotra. Ianao koa izany dia misahirana amin'ity andro efa alitiako. Naninona nefa raha najanona dia rapitso indray vao nentiny. Ka sabotsy ny rapitso marina mo. Tsy ao mihitsy ianao izany misy olana nga? Anka ianao koa tsy mahita fanontaniana ratsy izany foana. Ka tsapako hoe misy tsy mety dia izay no natonga ananontany. Reraka fotsiny angambe. Fa misaotra mahandro tamin'ilay kasiny efa tena nisahirana ianao Ka iza indray ary moa no tokony isahirana koa Zaho eo foana raha misy ilana. Misaotra eo foana ho mahandry fa mandehana amin'izay ary fa alina loatra indray ianao mbola aizy ty any aminareo. Eny ary tafandrimandry ndre. Tafandrimandry koa ianao mahandry ohatrany hoe ratsena be ianao ngany sy nararina nahirana. Tsy izany ka. Fa hono? Mba vitsivitsy indray aloha no marary vaovao tonga teo androany. Nefa aho mba milamindamina daholo hatramin'ny maraina. Dia inona ary izany no manahira tsenanao? Sa malahelo an'ilay olona tsy tonga ny asa androany? Dokotera koa mba mahita ho lazaina. Inona foana koa aloha ty dokotera lavo ty mba mahavizana ihany koa angera mahandro mandre an'izany dokotera atsotsony lesaka izay metsika izany tena ianao koa ary ve dia mbola iantso amin'izany ihany? Ka fanajana ny voninahitra nananao kosa ange izany izany ady izany tsy tokony hankaloha mihitsy. Dia izaho miantso anao amin'ny anaranao ireny izany manintsana ny voninahitra ao. Ka tsy nitovy kosa anie ny fahefanananantsika tsy ampafirin'izay fahaizana nananao akory ny ananako ka tokony tsy hakakanao izany. Mandalina loatra ianao hany ka na ny zavatra tsy ho an-tsaiko kosa filenao sainiko. Mandry tsy nieritreritra an'izany velively ary ny antso anao amin'ny anaranao. Raha izany rehetra izany no mampatahotra anao dia tsy manina fa omeko fahafana iantso amin'ny anarako ianao. Mety amin'izay? Mahasadaikatra ihany moa izany fa izany hoe eny hoe izana rehefa ilay zasy ianao rehetra ohatran'izao. Efa tsy mba maninona raha izay ny kinsainao fa raha mba mety aminao dia ndao hiaraka isakafo androany. Sady mba manala kely fa hitako tena mikorotana be mihitsy ianao izany. Tena mbola mihitsy izany vavoniko izany. Moko dia tokatokana. Eny ary ao fa tsy hanelingelina ny fahanginana tadiavinao fa mba androany mba hanasanao avy dia ho lavinao sahady kosa. Eny ary tsy manina fa manaiky
miala tsiny na nampalailaonao ny valiteniko teo ary. Mba zay ahay. Tovazina mitsanao anaty fahanginana loatra ianao. Telefonanao ninona neny teo Oay, ay marina moa. Lalina izany aty sainao izany. Mandry, afaka mametraka fanontaniana iray ve Hoe ahoana izay? Mandry koa ve fa nandalo an'izany hoe voafitaka? Voafitaka? Nisy fotoana voasoloako tamina fividianana tany. Tena very vola be tamin'izay satria tsy an'ilay olona nivarotra azy tamiko akory ilay tany fa taratasy sandoka ny nananana. Soloky ilay tiako anontaniananao fa fitaka. Ka soloky ihany ny voafitaka raha tsy diso ako. Keny fa fitaka tsy misy fifanankalozan-javatra raha izay manazava azy kokoa. Fitiavana. Satria ianao mbola tsy manambady mantsy dia izay ny tsy ilazako azy amin'ny lafiny ara-tokantrano. Ay ve. Raha amin'izay lafin'izay indray mbola tsy nandalovako. Tsy dia nanana fotoana nandanian'andro nijerevana karazana vehivavy amantsy. Variana loatra tamin'ny fianarana. Izany? Vehivavy anankiroa izao nefa nisaraka tamiko. Tsy resaka fitaka no antony sarahanay fa tsy fitovian-kevitra fotsiny dia fampitsodrano. Mafy izany voafitaka izany. Indrindra moa ka hoe voafitaka ilay olona nomenao ny fona iray manontolo. Fa ny azo ao ny vadiko no nampiaina fitaka. Ay ianao fa manambady? Ary tao tsy misy peratra ny ratsan-tananao avy. Manambady ahy. Fa tato aoriana tsy nahaliana intsony nandravaka an'ilay peratra ny tanako. Ny fony fitaka ilay voadina ampisy azy ka no aleoko ny esorina. Izany hoe mampirafy amin'ny vadiko Mandry. Taloha izany no nafeniny tamiko fa amin'izao efa mibaribary tsy senatra intsony. Lalina koa izany. Mahereza foana fa izay nakamban'Andriamanitra tsy misy olombelona lasa arak'izany. Ka rehefa voadona ary mahandro ny fotsiny misy zavatra koatra ny valifato ny tiano tanterahana. Mitovy izao sika. Tsy azoko. Fa mitovy ahoana sika? Azafady vetivety Oui? Allô? Enika? Maika be Mandry. Tsy voarainao nga ilay mesazhy nalefako. Voaraiko ka? Ka sao dia Zay fa lasa rapitso indray. Aterina? Oko izao fa misaotra. Veloma? Eny ary. Veloma Enika. Fa inona daholo ary izao fiovana tampotampoka eo amin'ny Enika izao. Mandry. Nga tsy araka mindrasa azy? Ka mbola misy dia tampoka ilay ihany oniko. Ilazako tsy mbarately ianao. Tsy dia zakako ny mahita olona miainao anaty fitaka mantsy. Inona ny tianao ho lazaina? Aza mieritreritra ninina atao fotsiny hoe fanampiko anao izao zavatra lazaiko izao. Fantatry tsara ny ady-tsaina mahazo anao na ezahanao afenina azy. Fa raha tia azo valiny ianao dia arao iny enkiny. Fa ndahana sao dia tara loatra. Any ianao mahazo ny valim-panontaniana rehetra manelingelina ny sainao. Izaho tena naraka ny tenin'ny dokotera Sarindra tokoa. Tiako fantatra fotsiny zavatra feniny Enika amiko aloha. Aleo ajanoko eto ilay fiara fa tsao nijanona indray ilay taksi nitondra ny Enika.
mitodika fa nivoaka n'ilay taxi. Ary kodikody be any izany. Ary misy lehilahy mivoaka avy eo amin'ny restaurant manoloana azy. Dia iny fa nanantona azy. Iny fa niara-niditra ao amin'ilay restaurant izy ireo. Marina ny teny dokotera Sarindra. Zao zany kay ny ao ambadika ireny fiovana tamiko ireny. Aleo andeha amin'izay. Soa ihany fa ny masoko ny nahita. Efa tonga ary nizaka ka entony resaka ao a. Mbola maikiny andeha koa mantsy. Inona aloha no Andry? Tsy sakafonao tondohako eto. Noho ny fiangavianao ny ampifandrahonana no natongavako ka mianao a. Fa itenanao sa tsy andehanako e. Inona natao anareo tompoko? Mba hanaovy hira vera azafady. Zay ihany. Enika. Isento. Milanao izy. Efa ela izy ny lafa ianao tsy niraraha an'izany. Milanao sanatsika. Milandry zay renika. Efa tsy nilay ianao ry nizaka noho izany tsy milanao koa. Fa ny zanako izay nisarahanao tsy fidiny tamiko. Matoa ny verina renika dia efa nanenina tamin'ny zavatra nataoko rehetra. Indrindra fa nataoko tamindry. Tsy mieritreritra momba anao tsony ary nizaka. Tsy haino ny nenina avy any aminao ihany koa natongavako fa miandry ny vaovao momba ny zanako izay efa nampanantena ianao a. Aiza izy? Any izy. Tsy afaka mitondra azy aty fa raha tia ahita azy indry dia ndao any an-trano. Mety ankahalasa ao izy e. Tsy mpifatany akory aza hoe iza. Tsy maintsy naletika eo tao an-tsainy fa izaho ilay vehivavy ratsy fitondran-tena indrindra ka sananifika sy mbola teo andro-nonoina. Tsy vanina ianao ry nizaka. Sanona nasaraka tamin'ilay zanako mbola nilan'ny nonoko. Enika. Efa tsapako avokoa ny tsy nety nataoko ary fonina nonitra an'izany ankehitriny. Mandrinda tsara. Amerina ny taloha. Anafoana ny elanelana sy ny fijaliana rehetra ny anako nanomboka tamin'ny sotonanareo ilay sombony aiko teo atrotroko tena nilony fitsarana tamin'iny andro iny ka nasitrana miferiko tsy hanolatra akory. Raha vitanao izany dia eny. Manaiky ny hanoneranao ny fahatsoanao aho. Fantatro tsara fa zavatra tsy ho azo tanterahana velively izany saingy na inona renika raha mbola azo atao ihany dia ho tanterahako raha izay no hanerako ny tsy nety nataoko taminao a. Milanao izay mianaka. Fonina iova. Iova satria apiditra ao anaty arato indray. Hamafan'ilay divorce efa nekena dia hapiatra an'izao karazam-bony sy fampahoriana rehetra izao indray. Tsy efa enika vaovao izao manoloana anao izao. Enika tsy laitra toko fitaka sy lango malefaka amin'ny fony fitana tsony. Ny zanako no ilaiko satria izay no lazainao tamiko teo. Ka ianao ary ve tsy vonina akory enina dia ho azy ary ka atao inona tsony izy na dia miady any amin'ny hopitaly? Maninona? Fa marary nga izy mizaka? Maninona ho any zanako? Rehefa tia ahita azy ianao mandeha daholo ireny laharana etsoko sy andefasako afatra aminao ireny. Zay fa veloma. Allô? Andry. Fa nanina tsy nandray telefonina? Mbola raikitra kifa azafady e. Reraka? Reraka kely fa tsy maninona e. Miezaka makaina fotsiny. Makaina tsara re. Za saika hoe hiaraka hivoaka aminao dia mba mandany fotoana kely eo anilanao. Sa tia hitanao? Saingy tsy maninona raha reraka ianao e. Aleo tsy androany. Tsy dia hivoaka. Eny ary. Tsy maninona izany. Za eo foana ary ho anao foana. Tadio fa tianao Andry a. Izay fa tafandrimandry ny malalako. Bisous. Tafandrimandry koa ndry. Arina koa ary ilay nanenoneny be teo. Message. Tsy ireo eo Ampara farany. Mbola injaka indray ve ity? Tola arana vaovao indray anefa.
sao dia mahandro fa nandainga fotsiny le teo. Andraso hoe ary toa tsy misy olona akory. Tsy efa enjaka andraisany io manadaly io. Hoe etsy ambany etsy misy valopy. Fa inona ny ato anatiny? Andriamanitro, to sariny sento. Sariny eo ambony fandriana ny hopitaly reto. Tena tsy faniny ianao Rinjaka. Anody anao sao fijaliany zanako izao. Allô? Manao ny dokotera Maholy? Milamindamina ihany fa saika tany azafady hoe sao misy zazakely marary antsoina hoe ery mananjara sento fitiavana ao aminareo? Misy fianakaviana mitady fotsiny izy dia izay no nanontaniako azy ka tsy dia fantatro loatra ihany koa ny aretiny. Misy havana mitady azy izay ato fa heverin'izy ireo fa ato aminay ilay hopitaly misy an'io zaza io. Efa niantso azy ihany fa tsy misy an'izany hono ihany. Eny ary makasitraka. Aiza ihany ary le hopitaly misy an'ny sento. Raha le sary aloha dia endrika hopitaly tsy miankina. Dia aiza nefa? Efa tapitra ny teteziko avokoa ny hopitaly tsy miankina rehetra eto fa tsy nisy azy avokoa. Lasa aloha iantso an'ny ravindray aho. Allô? Nzaka, fa nataonao aiza ny zanako e? Io izy fa mbola tsy mamaly anao. Miangavy aho. Avelao mba hijery azy. Efa impiry ny teny Andry moa fa Andry mafy loatra. Noho izany za koa mba mandany fangatandry. Efa eto amin'ilay toerana nilazainao aho fa aiza ianao? Averiko foana fa raha tsy manaiky ny zavatra nilazaiko ianao dia tsy manaiky ny fangatahana koa. Manaiky afa tonga avy eto. Itira fa za efa ato anatiny. Andriamanitro, ampio izay zanako izay. Sy trano izy. Tapa-kevitra tsara? Aiza ny zanako fa sao dia ataonao fitaovana anjonoana fotsiny nefa zavatra tsy marina koa ny chantage ataonao amiko e. Andraso. Reo zao sary fona alaiko teo. Jereo tsara fa misy daty reo. Fa mararenina nefa izy. Tsy azoko lazaina aminao zany raha tsy vita daholo ny fifanarahantsika. Fa fifanarahana inona? Ty, ataovy ny sonianao. Arto, taratasy fanekena anaovanareo mariage. Satria anao mila ny zanakao dia hofoanako amin'ny alalan'ny fanaovana sonian'ity taratasy ity ireny didim-pitsarana ny ampangananao ireny. Sao ve mba sosikevitra? Tsy anaky an'izany kosa dia aza manantena ny ahitany sentsony koa ary. Jereo reto. Reo efa vita reto daholo ny taratasy fanekena rehetra nomezako an'ireo olona mivady voalaza anarana eo ambanin'ireo ansento. Jereo tsara fa tsy mipetraka eto Madagascar izy ireo. Sy nisy izy dia vita ny rehetra. Dia tandremo manenina. Nzaka, oka moa e. Dia sanao ve ny varotra ny zanatsika? Tsy amidiko izy fa omeko olona. Zaza ataoko inona moa raha tsy eo ianao reny ny anabe azy araka amiko. Sady ny fisiny mihitsy koa ny mampanembina anao foana ka aleo izy hoany. Karinjaka, tena izay zavatra tianao ataoko fa ho tanterahako ankoatra ny fanaovana sonian'io taratasy io. Miala tsiny aho. Tsisy afaty izay. Ary aza zonona fa aleo ande. Eny are fa manaiky Rinjaka fa aza mandeha aloha. Sao dia mihevitra ny amitaka fa marantsaina noho ianao aho. Raha miseho amadika dia tady dio fa ny vatana mangatsiaka ny sento ny fanomezana voalohany atolotra anao amin'izay andro izay. Tsy ary taratasy ataoko sy nefa maika hita ny zanako e.
tsy azo tsiana mafy izy renika. Efa tianeny sombonako fona. Enika tsy azo atonga izao e. Avelao mba iresaka amin'janako hoe avelao izy mba andry anaty ny feoko ihany aza. Ka avoaka ny dokotera ato ny faratsika rehefa mifizy miresaka amin'ny Andry. Andriamanitra fahasalamana ty zanako ty. Olona kely lo resaka tsy mahazaka an'izao hirifiry izao. Miangavy aza sarana fanondroany amiko tsony izy. Dokotera Sarina? Fa misina dokotera Mahandry? Misy marary io indray nga? Ka saika hijery ny rasa zenika. Fialoha midira ty. Mbola maika hijery marary za io Sarindra. Nahita ny enika teo fotsiny ny akarako. Ka tsy tazonanao ela fa mipetraha aloha vetivety. Onoa? Tsy nandalo tato nga enika teo iny? Nandalo teo izy efa lasaka. Efa lasa? Tsy asa nge akory natongavany teo e. Nangataka congé. Aleo ary andeha amin'izay. Maso toy ianao? Eny ary. Izay eo foana raha misy ilaina. Fa nanino ny enika niova tanteraka ohatran'izao? Vao teo ny lasa dia namono telefonina sahady. Firy andro izy izay tsy namelona telefonina mihitsy. Mihity foana koa ny trano isaka ny makany. Androany izy mba tonga taty ampiasana indray. Tsy mba nijery akory fa avy dia lasa. Sao ve ny toyany indray mandeha iny? Nijaka. Mino aho fa iny lehilahy hitako niaraka tamin'iny no izy. Tsy tokony nandositra ianao raha nisy fanapahan-kevitra tiana ho raisina ary enika. Naleo kokoa nitsorona dia mba maivomaivana ny aty-tsaiko. Efa nahazo aina ve ianao? Efa tsy maninona. Aleo ary tsika andeha amin'izay e. Efa reto koa ny taratasy fahazahon-dalana mivoaka sady efa azoko ny fanafody tokony ho an'ny sy Antoany an-trano. Ary ho aiza ianao? Raka ny sento Efa any anaty fiara izy. Andao. Mbola fanina nga? Mavesatra kely fotsiny ny lohako e. Fiara ny te anamiko dia miezaka mandeha moramora fotsiny mandra-pahatonga eny amin'ny fiara e. Tena mitady ho fanina be indray azany ka. Mekina amiko. Sahaka aina kely aloha. Ndao fa fiara efa akaiky io. Enika? Mahandry? Mahandry Ok, izay fa natsiana zava-tsony azy ianao efa azoko ny zavatra rehetra. Eno ialo e. Ino le njaka aminy? Fa tezany nafantaranao azy? Fa tena vendrana mihitsy ve miveveranao aty? Amin'ny voa ianao ny fiarako fandeha? Eno ialo Mahandry Eno ia fa ho azavaiko aminao momba n'izao rehetrarehetra izao. Tary zany tsy ilaina intsony. Ok, ianao hivoaka amin'izay azafady indrindra. Tsy misy olona afantaranao ny tena marina fa tsy za Mahandry Zany no tokony ianonao ana dia fantatrao azy izy. Izay ho aho. Mahandry Fa avadika amin'ny teny inona vao azonao ny dikan'izany teniko izany? Lasa rangahy ianao mivoaka any e? Mifona Mahandry Tsy zakako ange mifanilianao ahy. Avelao mba hiteny. Ka tsy za tsy te ianao izany intsony e. Ary aza rangitina napatra ny atezerako aminao tsy maneho an'izay teniko izay intsony Eny ary aleo ante. Andringa eny andrasany mekara. Aleo aho atoriana iaraka amin'ny sento e. Avy ny zanako aty aminy eny.
ainy le dokter Mandry fa taizany nafantaranao azy ka zavatra momba mivadiko ve moa tsy haiko hoe mino aho fa anarana fotsiny le Mandry fa raha le ry mety tsy Andry akory mangina koa ianao hoe atero any an-tranoko izay mianaka mila manindrery aloha fa tsy tiako isany elingelona ka raha tsy eo aho tsy maintsy miaraka amiko sento avelao izy mba hiaraka amiko hoe tsy avy hatrany atero any an-tranoko ary aloha hoe raha riva mamonjy anareo mianaka Enika Mandry fa mbola anao inona ty ianao mino fa mba efa tonotono sao ianao ny fahitananao no tsy mampitony Mandry raisiko ny fahatezeranao afaka asehonao amin'izay tianao hanehoana azy ihany koa fa ny zavatra angatahako dia mba ianao miala tsiny ary Enika efa tapitra ny fotoana tokony henoko anao zany angely tsy zakako hoe makarary loatra fa nanaovanao ahy tokony asambatra afolo eny noho ny fahoriana mahazo anao no iainako saingy zahako zakainy zany zakaiko satria ianao nampizioko azy ekeko zany satria zany no mba valin'ilay fitiana angotraangotraka natolotra anao tsy Mandry tsy nihevitry ny ampahory anao tsy manana fatsy ianao atao-poko ianao zany mangina ianao hoe mangina dia mbola mahay miteny an'izany tsy mbola nandanga taminao Mandry nahoana ny foko no nananao ihany efa ianao rery no nanolorako azy le tena ohatran'izany indrindra namefeko ny sofoko tsy hainao anao ka tiako fantatro ny marina alohan'ny andraisanao fanapaka-hevitra farany Enika miangavy voahy ianao ny vavahady tsy vadiko talonjaka efa vita mariage zay ary efa nanao divorce roa taona lasa zay ianao voatapaka-hevitra nilaza momba an'izany amiko tara loatra efa elo zany ny fantatro ye fa izany lazan'izany taminao ampidira ao tsy hainao fa Mandry tsy dondrony mbola mahavita mamitaka lavitra noho ianao asa mivona Mandry fitiavako anao angeny nanafenako an'izany taminao hoe natahotra fa saony lasako no anova ny fitiavanao mbola angana loatra matsiny ny ratsy saingy diso ianao ny fanafenanao an'izany vao mainka ny tsy nampahazo tokony fitiavako anao Mandry ok zaika zao amitsodranao anao sy ny vadinao no tokantrano tsara indray aza matahotra fa tsy haneningelanareo tsony efa vonina ny rehetra afaka tapabolana ny mariazitsika fa tsy angana loatra ve zany to tsy mba nilaza mialoha tamiko akory ianao ka ianao efa fantatra fa tsy maintsy ho vonina lalandava misy taratasy vitsivitsy ilaina avy any aminao fotsiny tokony tsy hotarany amin'ny larobia sabotsy amanda aminazy anasa olona betsaka angaino raha aman-dreny sy piray tapo dia vavolombelona ihany ny eritreretiko tsy mila olona hitatasika any amin'ny fetiko mantsy fangandry te anasa olona be deaibe mety amiko koa zany ny zava-dehibe amiko dia ny fiverenandry ao anatin'ny tokantranoko tsy misy akoatran'izay raha pitso ny vizity ny sentony amin'ny dokotera avelanao anatitra azy ve tsy maintsy miaraka tsika telo mianaka avelao moa mba zay mianaka rery no any mba te hitondra azy ilalao amin'ireny toerana mahafinaritra ireny koa mantsy rehefa avy any amin'ny dokotera izay afaka makany koa ngetsika ka tiako mba hisy fifandraisana akaiky kokoa eo aminay mianaka re tena mbola tsy zatra izy mitomano any aminao foana izy raha vao eo ianao maninona nefa raha atao trano zany ny atao ady dia efa mavita an'izany tsy mba misy fahatokisana mihitsy ianao ka olona hovadianao fe dia ohatran'izany ny andraisanao tokony hajanona koa ny mariazy rehefa tsy fampatoky ihany ka ehany ary ateriko eny amin'ilay toerana fotsiny nareo dia miverina tsy maninona izany mandeha taksi izay mianaka rehefa veo rehefa mody fa avelako indry koa ane mafiloha dia lasa miozongozona ny fatokisaka ao fa ezaka
tiako ny Andry. Ny fiverena amin'ny fitiavan'ny zanako any zava-dehibe amiko Ronjaka. Tsy fantany akory ange hay. Mbola ho fata Andry fa aza manany amin'izany. Alefako mivoaka matetika nareo mianaka rehefa salama tsara izy. Misaotra. Mbola matory anga izy? Mety mbola matory izy, matory indra mbola tsy niakatra. Aleo ary aloha hijery azy. Sady atory eo akaikiny. Maninona nefa raha mijanona aty e? Matory eo akaikiny foana Andry amin'izay. Aleo tsy androany. Nampiatso avony ianao? Mahazoterana ianao? Misaotra. Menonao Mety hoe miady-saina be ianao Tandremo nefa fa ny asantsika dia mila fifatohana, indrindra filaminan-tsaina. Jereo ny famadika amin'ny fanafodiny menao marary tao amin'ny porta 4 sy 11. So ihany fa tsy sikatry tandrivo sy Estera. Andriamanitro, tena zany ve? Mialatsiny dokotera. Tokony tsy apatsy ahivina anao tsony kosa angamba ny zava-doza teraka ny tsy fitandremana mpitsabo manoloana marary Endre, ialako tsy ny be dia be. Marina tokoa ny voalazanao. Manana olana any ka laza tsy mifantoka amin'ny asako. Raha mety dia aleo ahody kely aloha Tena mikorotana be ny lohako. Sahira tsaina ianao satria miverina amin'ilay vadiny enika. Efa nitantara momba ny fitaka taminao Zay vao takatro ny tianao hatongavana tamin'ireny. Mino fa mbola tsy takatrao ka. Okey. Omeko an'ilay fotoana andaminana saina teo ianao. Aza avy te mandeha aloha fa maka-aina kely eo. Miara-mivoaka tsika avy eo. Amarana ny asako fetifety Enika, sokafo ty varavaranty. Sokafo aty fa sao dia hopiteko eo Enika. Ohatrany tsy misy olona nge izany. Andraso sokafoko amin'ity fanalahy ity. Tena tsy mety misokatra ity. Efa nsoloan'ilay menarana vavy ny serura. Aleo fa apitsiko amin'ity vy marandry ity to. Tsy maintsy ahitako hirika amin'ny toerana nantsirana izy mianaka ato. Nizay fa nisokatra. Aleo atao aingana ny fikaroana. Mba ao kosa Enika kay. Sokatra ny varavarany. Aleo tsy miditra fa eo am-baravarana ihany no anolorana azy an'ity valopiny ankafiany dokotera sarindry ity hoe omena azy. Tena tsy misy zavatra manamarina izay naleha mihitsy ato. Ny zavatra momba ny sento aza tsy misy. Fa nentin-kiala ratsy nandositra izany zanako Andraso hoe andramana-tsona indray. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre Tatesy ny message. valiny rehefa namaty ahy. Misy olona izany. Andraso aloha hiafina kely fa sao dia Enika ihany. Dio. Tena feon-dehilahy. Mety lery izany. Manahoana toko? Manahoana ianao Ramose? Hitady amin'ny madama Enika. Ao izy fa mandroso ianao. Ka tsy izany fa aza miafafy mandroso fa atsoko vetivety izy. Enika, misy olona mitady ianao? Enona moa izany fa tsy maintsy miditra aloha. Sao dia verin'ny olona zavatra hafa eo ny atondiako. Mipetrapetrary se Enika, andraso aloha fa hijery azy vetivety ao ambadika ao Miala tsiny fa ohatra manahirana anao tiako. Tsy hitako koa nge izay niangavian'ny dokotera sarindra hanatitra n'ity valopy ity. Asa inona loatra izy ity no tsy mandro ny fiverenany Enika miasa tsony. Sepitra be tampoka. Tena misy gazy zany. Mavesatra be ny lohako.
Mavesatra be zany lohako zany. Marary ohatran'ny reny hoe nivelesina tamin'ny hazo reny ihany koa ny atoko. Ary toa mifatotra ny tanako sy ny tongotro. Fa aizy ty toerana misy aty. Aina tsy aro ihany. Jaka. Saika ao tobahako tamin'ny rano mangatsiaka mantsy raha mbola nitorororo teo ihany. Fa ataonao inona ty a? Ny fantaniako aloha valiana. Na feno lahy iza ny vady aman-janako. Ny vady aman-janaka ao? Aza mody faniny eo le ty fa nataon'ny lahy iza fotsiny izy mianaka. Ka tsy azoko loatra ny izay tianao lazainy. Raha henoko ny tianao anontaniana dia fa andro maromaro ny tsy nahita azy. Fa raha zany zanako zany. Tsy misy zava-pantatro momba azy. Raha mbola tsy azo ary dia sokafo tsara ny sofiny. Entika ny vady sady reny zanako. Dia aza dalaina tsy ny soanangarako velona eo. Azo n'le dokotera taika be ty ve zany? Raha tsy mipotra mandra-parivy ny andro enitra sy ny zanako dia ataoko kotozato ela. Avy-tsora izy fefa tonga. Henoko. Vaho mahandro ry nzaka. Dia velao izy andeha. Aina mipotra ihany. Ary nataonao aiza ny zanako? Nentiko ny zanako fa vaho aloha mahandro e. Raha nahita iritra kely nitondrana ny setony tsoka nga tena dia mihevitra hoe tena tondrona tokoa. Tsy fantatrao nga fa dy maranitra ny lanjonona antony. Okizy ry nzaka. Okizy, okizay. Ao anaty fiara tokotanao ny zanakao. Andiana jereo raha tsy matoky ianao. Ediko anaty fiara ao izy. Kosa tsy misokatra amin'ny varavaran'ny fiara raha tsy vodotro mahandry. Andraso mihitsy aloha jereko izy fa leo be ny fitaka ao. Ambeny lisany tsara sao hipritsaka ireo Boray. Mahandry. Andray tianao. Aratra be. Mahandry. Tsy namposiko ianao no mbola namitaka andray reniko. Fonary mahandry. Tsy nanana eritreritra na indray mandeha ny hamitaka anao akory Dia mbola sahanao ihany mandaika. Niantso anao dokotera Sarindra nomenao fotoana naterana an'ilay valopina saina nomenanao. Eka tetika efa vahoamana isamborany zaka fotsiny mba ahafahanao mitondra izany mandositra. Maninona tsara. Dia inandray azao no mbadika izao fiverenanao aty izao. Mody hanavitra indray mba hanafianana. Mahandry tsy nanao an'izany tsy niresaka tamin'ny dokotera Sarindra izany Ilay telefona fampiasako iny aza angihany amin'izaka Ary tsy velona. Telefona hafa ty nomeny ampiasaiko ty. Tsy mihinanao tsony arenika. Eny tsy manino. Ny tiako inonao fotsiny dia tsy havita iraitsiko makomba amin'izaka amin'ny fampisalinanao ohatran'izao Tsapako izao fa nataonao tetezana azonao tombotso fotsiny kay. Aok'izay renika. Avelao sorona raha izay no azonao fahasambara toy izy ny fanisirana efa nataonao. Aza miraraha izay mahazo atsony. Andray, fitiavako anao nefa niverenako tamin'ny fanapahan-kevitra efa niraisiko. Mamiko ny zanako fa tsy fokoko ianao satria tiako loatra no mahandry Zanakao? Tsy maintsy nanavitra ny zanako ary mahandry Izay no antony manakakezako anjaka. Izay no antony fanosirako. Ary tsy misy afa-tsy izay. Mananjanaka ianao? Mifona Mifona fa be mistera be loatra. Tsako ny tantarainanao ny lazako. Aiza ny fanalahidin'ny fiara io? Aty amiko. Omeo Mila mahandro fahanao izay vodotro ao aloha. Ile tsy vaohangy ana. Ianao kosa, avianao. Reza taritaritina mafy be ohatran'izany efa mararika Sao dia sao ihany dia ataony mariazysika. Tsy misy resaka any ampiangonana izany fa iny amin'ny kamera fotsiny dia vita. Ireo mpiambin'ireo vavolombelona, azo? Ity chef. Alefa sy mandeha any le sao ataoko vavolombelona mariazina eo
Arary any sandriko fa velao ahy. Ka manova mafilo eo ihany ary. Zaho n'izy renika. Tsy mila anao manohatra zay rehetra teneniko ary mbola teo velona koa ianao. Azo? Dia aninona ianao? Ataovy ao an-tsainao fa nahotapahanao azy any lohako a. Satsy nambady ianao zany. Ny fisiny lasako noho ianao aza marikoriko a. Ary miala! So anenena n'izany vava-be-ateny zany. Raha misy ny olona tsy mendrika ho tiavina tenao. Lehilahy foto paorina, alika toetra. Alika toetrako ny tearano. Vao nahita any fotoany tsy naharay lamba ohatran'inona. Ka raha hatra ny amboalohany koa ny nafantatra ny toetra nalikanao na ny eniny tononoko taminao aza nalefiko impito mandivitr'olona. Mamenatrana ny maheno hoe ianao ny vadiko taloha. Saka manafiko dia volo velona tsy misy ilana azy. Ay, izany ny vavatena. Avy tena ty. Ampafantariko ateny tsara izany hoe dia volo velona tsisy ilana azy zany androany. Velao ahy. Tsy misy ampiroroanao zany tsonkoa. Ataovy izay ataonao fa rehefa avy teo ampelantananao fotsiny zanako dia izay ny zava-dehibe amiko. Satria mihevitra ianao fa ho afamaina eo ampelantanako nareo. Rehefa tsoanareo mianaka dia tsy omeko ny hafa. Ary tsy misy afapely izany rehefa fahavaloko. Famononao any mahasambatra anao dia tanterao e. Aza matahotra fa ho tanteraka tsy ho ela izany e. Ary tsy hainao rery fa izay fahavalo rehetra ato andapako amin'izao oro izao. Andry, fatonareo iny izy. Tava-maky maratra be. Andry! Nitondro noatra anao ihany mora ampiasonina. Fa lala efa ity atanako ve dia avelako anidina indray? Avelao izy rinjaka. Avelao izy. Avereny tsara amin'izay reny vava-be tena teo reny e. Fona. Avelao izy dia zavinona fa avelao izy. Ty mifananahidy akarano ny zanaka ao anaty fiara dia sy mandeha mandry. Hay kosa dia fahatakalonao an'io daika be io ny zanakao. Ka tsy misy fidirana ange ny fiainantsika telo mianaka. Tsy tokony nakaza ianao fa izasy ny zanakao ihany no anao. Ay, fantatry tena ihany fa anareo. Saingy tsy misy afa-miala eto androany. Azo tena zany. Afy dia amboary ilay tsy bandio. Tsy a. Avelao izy. Mandry, efa nanao an'inao izay? Efa tsy dia maninona fa misaotra. Ny fanaitainana sisa. Mifona aminao Mandry a. Fa mifona amin'inona ianao? No zanona tonga n'izao fahavoazanao izao. Sanatria be dia ho marina ny tenin'ny endrika. Tetika andeha fasako anao tany an-tranony fotsiny nampanatitra faloha iny. Mba azonao hazavaina ve aloha izany ary azavady? Fantatro tsara njaka. Efa ela izay no mifandray ary fantatro tsara fa vadiny inka taloha izy. Tao aorian'ny fisaraha-panambadiana izy inga dia tsy mipetraka teto intsony izy. Ary mbola tsy ampiray volana izay no verenany. No hoe vao tonga teto izy izany dia efa fantatrao? Niangavy tamiko izy mba hanapiako azy ifamerina amin'ny enika. Zavatra tsy dia mampidi-doza ilay izy ka nataoko. Nasainy nametraka zavatra tao ampiraoan'ny enika, anontaniany toerana sy ny zavatra ataony enika rehetra. Izay ihany. Dia mihevitra ve ianao fa tsy mampidi-doza izany? Fantatrao tsara ihany koa nefa ny fiarahana izy enika. Fahalalako an'izany aza ny fomaka nampiriska hanampy anjaka. Mba dokotera ihany ve ianao dia manana fisaina ohatran'izany? Ary izay vao azoko ny nampirisianao hanaraka n'izay nalehan'ny endrika tamin'iny andro nahitako azy sy nizaka voalohany iny kay. Satria fantatro fa te hiverina amin'ny vadiny endrika fa mampitsialy anao fotsiny izy. Ahoana moa no ilazanao fa te hiverina amin'ny vadiny izy? Nefa ianao ihany no nilaza teo nampiona azy roa. Mandry, tsy voandroany izany no niseho. Tsy nisy ny afina tamiko ny fifandraisan'ny zaka sy enka.
nidira le zaza hopitaly ka nisisianienika nijery azy. Izy nefa tamin'izany voarara tsy mahazo na mandray an'ilay zaza aza no nididi-pitsarana nivoaka tamin'nydisadisan izy teo amin'izy mivady talohan'ny divorce-ny zareo. Ka zao sara nienika ary izy miverina. Dia inona moa izany ny tombontsoanao tamin'izany? Valy ianao fa nisaraka izay. Ny analanao tao anatin'ny fitaka ny tanjoko. Efa nilazaiko anao fa tsy mahazaka olona voafitaka. Aza mandainga sarindra. Ny afaty ihany tanjonao. Nahoana moa ny natolotra teo am-pialantanany jaka nefa izy anie manana fisainana biby ohatran'ireny. Ka tsy naposiko iny e. Tena mifona ny amerina nienika fotsiny ny tanjony nampandeha tany. Ary efa mifanarahanay tsara izany talohany nanekeko any fanampiana farany nangatahany tamiko iny. Tena tsy naposiko nefa hoe avita bibiana ohatran'izao izy. Dia mifaly ary fa tanteraka izao ny sitraponao e. Mandry. Nafoiko ianika. Saingy mbola nareko lavitra lasa njaka izy toy izay lasa mifahafatesana ohatran'izao. Raha nandahany am-boalohany ianao tsy nisy an'izao rehetrarehetra izao. Mbola niaina mpilaminana zasy ianika izay sy ny fitiavana tsy nisy nanelin-kely. Mifona ho aho Mandry. Tsy nety nataoko. Izany ny tantarako aminao marina rehetra izao. Saingy tara loatra mifona anao sy ny fahatongavan-tsainao. Velona tsony za. Tsy tsapoko nanaovako an'ireny. Maninona tsara? Manam-pitiavana anao Mandry. Mikomboniko mangina foana izany hatramin'izay saingy tsy nety tsapanao mihitsy. Dia nataonao izany izay namonoana ny endrika mba handresenao an'izany fitiavana manginanao izany? Ka efa nandefitra. Efa nanaiky fa tsy tia mihitsy ianao. Saingy tara loatra. Tsy nieritreritra ny tianao ary tsy ho tianao na dia teo azy endrika. Tsy mpijangajanga ohatranao ka andeha hisavika vadin'olona. Eny ary tsy manina fa manaiky ny safidinao mihaiko mifatotsoko koa. Ok izay any amin'ny polisy ianao maiky ny heliko nataonao ary miangavy mba mivoahy ianao azafady teo irery aho. Ianika so fomba afaka namanga ny vasana misy Andry. Fona kia tsy nanao veloma farany Andry kory aho no ireny tsy fahasalamako ireny. Mbola hifonako ihany koa tsy fahatokisako Andry. Tsy mba nihaino Andry ahy ingefa fantatro izao ny marina. Eny efa tratraoriana loatra ka tsy misy afa-tsy migidany nenina ny tsakotsakony ty. Sotra rianika. Sotra fa tamin'iny andro iny vao fantatro ny valina hoe atraiza ny fitiavan-dry hatrany amin'ny fara fofonaiko. Oe, ny sofiko ve ny lalodalofana sa tena feon'olona le henoko teo? Ohatra ny avy oriana any. Ieniko? Iendravako. Hatrany amin'ny fara fofonaiko. Foko anao na ny haiko asa. Fa matoto ve sanatry? Sa manofy a? Tsy Enika nofo mandraty malona anao ty Mandry. Saso ny foko mbola mitempo eniky ny fitiavana anao. Aza manantonay ianao ka? Matokia. Eny fa namatotoa aza. Tsy anana hira-pahoriana anao. Atolory angy ny tananao e. Zay. Matokia amin'izay ianao. Enika malalako. Ay ve ka tsy maty akory ianao e? Tsy maty ary Mandry. Tsy za fa fatiny rindram-panampiny Zaka iny tao iny. Nafantatra ny tsiambaratelon'ny Zaka rindra ka nafeniny sy ny fatorany tao. Saingy maino ireny firehetany ireny.
no heverin'ireo polisy fa izaho izy satria tsy misy nahafantarana azy intsony noho ny ototony afo. Ay ve dia ahoana moa izany navitra Andry? Efa vonina niady aho iny niverina tany iny, nitondra basy nanao fiarovana, nibalako ny nahalavo anjaka sy ilay mpiambina namany. Rehefa lava izy ireo dia navokako avy tao an-trano ianao, ary teny amina toerana azo antoka. Efa nitondra esansa koa tao anaty fiara dia io no nandorako an'ilay trano. Tena nandositra niaraka tamin'ny zanako avy eo. Menatra Andry ary henoko, tsy mba niadina ny loana ny sotasota ny fitiavana akory aho. Indrindray aza ny nanao sorona ny tena Andry. Aleo hivalina ny zandratra rehetra izany Andry. Efa mandresy izao tsika. Mandry. Mbola sitraka ve raha eny avy hatrany? Saingy tsy izaho rery. Tsy izaho rery intsony fa aoko ilay zanako izay nisarana tsy vidiny tamiko nandritra an'izay 2 taona izay. Eny, tiako ianao ary ho tiaviko koa. Ampara Pofon'Aina. Nosoratany RSita. Ary liva Azael Randrianarivelo. Rojo ranay voarisoa, olo ravaka. Noany mehaina ny tantara.